Salama daholo eo androany isika dia ndao ary resaka ny mahakasika ny zavatra malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa mahakasika ny aferan'ny Jojoby le roi des salegy sy ny zanany vavy izay miparitaka ao amin'ny Facebook ao amin'izao fotoana izao, izay tena nanaitra ny be sy ny maro raha nahita an'izany fiparitahany adin'izy mianaka izany ao amin'ny Facebook ao. Ka io indrindra no mametra-panontaniana be sy ny maro amin'ilay hoe fa nahoana rehefa ny ankizivavy no miaro ny voninahitry ny reniny dia matetika ataontsika hoe tsy malala fomba na ihany koa zaza ratsy taiza. Io indrindra no fakafakaintsika atao anatin'ity vidéo ity. Azadindo ny manaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany, tsarovy ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona reny hevitra rehetra amintsika vidéo manaraka eo. Azadindo ny like ny vidéo-ntsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny sisy tomate Malagasy. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrety isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Nanaraka sy nankafy any Jojoby isika rehetra hatramin'izay. Na ny tanora izany na ny olona efa be antitra dia samby ao anatiny izany fankafizana ny sanganasan'ny Jojoby izany. Ary raha eo amin'ny ny zavakanto malagasy dia i Jojoby azo sokajiana ho modely hatrany satria izy no antsoina hoe le roi des salegy, izany hoe izy ilay angady nananana sy vinahitana an'izany salegy izany manerana an'izao tontolo izao. Ka noho izany dia modely tsara foana i Jojoby izany raha eo amin'ny ny zavakanto malagasy no asiana resaka. Ary tsy mbola nisy na vitany Jojoby raha eo amin'izay resaka kanto malagasy izay tena gadina malagasy salegy izay mandraka ty androany. Ary izay indrindra no nahatonga azy lasa nantsony be sy ny maro amin'izao amin'ilay solonanarana hoe le roi des salegy no izy namorona an'izay rythme salegy izay ary irehirehany salegy toa ny Jojoby mandraka ty androany. Na dia niezaka aza ireo tanora taty aoriana nanaradia an'izay rythme salegy izay nataony Jojoby izay dia mbola tsy misy nahavitany Jojoby hatreto aloha. Ary miezaka tena mafy dia mafy ireo mpanakanto taty aoriana nanao an'izay salegy mba hitovitovy tantana amin'ny Jojoby izay, fa mbola ny Jojoby ihany no tena miavaka hatreto. Raha eo amin'ny lafiny zavakanto izay dia efa nanao fampiaraham-peo tamin'ireo artista vahiny Jojoby ary tena nalaza tany amin'ny faritry ny Amerika iny moa izay fampiaraham-peo izay nataony Jojoby izay izany hoe nanao fusion na rap izay nifangaro salegy izy ireo tamin'izany, izay tena nankafizin'ny tanora moa izay hira vitan'izy ireo izay tamin'izany fotoana izany. Ka noho izany dia tena miavaka raha i Jojoby eo amin'ny lafiny zavakanto izay. Ary ny tena nampalaza Jojoby ihany koa taty afara taty aoriana ilay fanomezany tsodrano ireo tanora malagasy sy ireo manodidina azy amin'ilay fomba fanomezany tsodrano avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy any, izany hoe fomba ny sakalava antakarana moa ny tena nanaovan'ny Jojoby izay tsodrano izay. Ny maromaro koa dia ny fomba fanaon'ireo antromba any amin'ny faritra avaratry ny nosy any izay teny somary mivantambantana. Raha vantany tsy mahazo an'izay resaka ny Jojoby izay ianao dia mihevitra fa tena fahavetavetana izay fanomezany tsodrano izay, nefa dia izay mihitsy ny fomba firesaka sy ny fomba fiteny any amin'ny faritry ny avaravaratry ny nosy any. Manoloana izay tsodrano Jojoby izay dia niteraka resabe tao amin'ny Facebook tao maro ireo izay tsy nankasitraka an'izay tsodrano Jojoby izay tamin'izany. Misy moa ireo izay tena nanakina mafy any Jojoby ary nihevitra Jojoby toy ny antimola mihitsy ny sasany tamin'izy ireo, toy Andry Kotilala Maitsoambo sy ny maro hafa moa izany. Teo ihany izay dia tezitra zanaka Jojoby tamin'izay fotoana izay ary niaro mafy ny rainy manoloana izay fanaovan'ny Kotilala Maitsoambo tsikira tamin'ny Jojoby izay tamin'izany fotoana izany. Tsy ela akory taorian'izay nefa dia iny fa niara-nahita ny vona izay nazony Jojoby izay nilozany vadin-defimandriny izay tena tiany moa izany satria io ny renin-janany ary efa 7 taona be izao no ny fanambadian'izy ireo. Ka rariny sitsiny raha toa ka tena alahelo fantatra i Jojoby satria sady niara-niaina tao anatin'ny mozika no niara-niaina tao anaty tokantrano izy roa mivady ireo, ary tena hita fa tena izany ka couple tena
compatible ary tena nifanaraka tsara nandritra ny androm-piainan'izy ireo fa io moa zany tsy voatery ny ray mandry ny ray mifoha ka volomvarin'Andriamanitra ny olombelona izay tiany ho alaina dia alaina rehefa tonga ny fotoana. Samy nalaelo ny rehetra ary samby namangy tamin'ny fahoriana izay nazony Jojoby ny rehetra indrindra fa ireo artista izay namany Jojoby ao anatin'ny sehatry ny zavakanto izay. Ka isan'izany ireo zanany izay tena nalailo mafy tamin'ny fantaozany renin'izy ireo azy ireo tao anatin'ny fotoana izay somary tsy nampoizin'izy ireo ihany satria ny faty izany dia zavatra isan'ny tena mampalahelo ary zavatra isan'ny tena tsy zakan'ny fontsika zanak'olombelona raha vantany vao misy maty ny fianakaviana indrindra fa ny reniny tiraka ka tena mafy izany. Tsy ela taorian'izay dia nisy ny fanambarana ny publication izay nataon'olona tao amin'ny Facebook tao nilaza hoe kay ilay ramatoa ny karakara ny vadin'ny Jojoby narary ihany no lasa sipan'ny Jojoby. Tsy mbola voamarina moa izay vaovao izay tamin'izany fotoana izany fa volana vitsy taty aoriana dia iny tokoa fa nipoitra ny navenina kay tena ilay ramatoa izay namany ny karakara ny vadin'ny narary ihany tokoa no lasa sipany izay le Radio Salegy izany. Ary izay indrindra no nahatonga ireo zanany amin'izao fotoana izao dia tena tezitra mafy dia mafy amin'ny rain'izy ireo satria raha vantany tokony hanao deuil de l'honneur amin'ny renin'izy ireo izay rain'izy ireo izay dia iny fa be voka sahady ilay vehivavy izay nataony solo ny renin'izy ireo. Ka izay tsy zaka ny fon'ireo zanany no nahita an'izay vaovao izay tao amin'ny Facebook tao iny fa nanao fanambarana ny zanany vavy izay nilaza mpahabe maso fa tena tsy mendrika any rainy izao zavatra nataony izao satria ny rainy izay noeritreretiny ho modely ho fitaratrahatrany ary amin'ny maha le Radio Salegy azy zay sady lezandy na muzika malagasy dia nefa nanao zavatra tahaka an'izao izay tena mampalahelo azy ireo ary tena maharary ny fon'izy ireo satria mbola tsy ela no nalasa ny renin'izy ireo kay dia efa voasolo sahady ho ireo zanany hatrany raha nanao fanambarana tao amin'ny Facebook tao. Maro sahady no nandray izay tsikera izay ary maro ireo izay nizarazara an'izany fanambarana izany. Emo ireo izay mandatsa any zanany milaza hoe tsy fahalalam-pomba sy ny maro hafa. Ao ihany koa ireo izay manohana ny hevitra izay nasehony zanakin'izay satria ny adalan'ny rainy dia tsy adalan'ny zanany. Ary matetika rehefa ny zaza no miteny ny fahadisoan-drainy dia hoy isika hoe tsy azo atao izany ary tena azo sokajiana ho tsy fahalalam-pomba tanteraka izany mitsikera ny ray niteraka izany indrindra fa ireo ray aman-dreny moa amin'ny fomba fiteny sy fomba fisainantsika malagasy dia tsy mba atao diso mihitsy na dia efa hita fa manao hadisoana izao. Ka io indrindra no nahatonga ny be sy ny maro amin'izao samy maneho ny heviny manoloana an'ity tranga izay misy eo amin'ny Jojoby sy ny zanany vavy ity. Toandry Osinates zao dia tena nanohana mafy any hevitra an'ilay zanaka vavin'ny Jojoby raha vantany vao nahita an'iny fanambarana iny. Fa ho an'ny Kotondray dia nilaza i Kotonila Maitsoampy fa efa io ny lazaiko anareo tamin'ny iny zaho le nanao video izay nilaza fa fahavetavetahana io ataon'ny rainareo io ka avy hatrany dia niditra nanao en direct tamiko anao tamin'iny Ry Roseliana ho Kotonila Maitsoampy tamin'izany fotoana izany. Ka izao Koto dia miverina mandatsa an'ireo zanaky Jojoby indray na dia fahita zao fa zavatra tena mamparary fon'izy ireo izao zavatra nitranga izao. Ka izay ary ny masaka azona roso tompoko lahy sy tompoko vavy apetrako amintsika ny fanontaniana anizany diso ny rainy ve sa ny zanany. Ka izay iarahantsika mamaly ao anaty commentaire ao mba ahafahantsika mandravona ireny hevitra rehetra ireny rehefa video manaraka eo. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatra ny miabony amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisita motamotagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.